Indray-bava eo tontolon'ny fampianarana mahakasika indrindra moa fanadinana mpanjakana Bepc Ezahana ho vitaina melohan'ny faran'ny herinandro izao araky ny nambaran'ny tompon'andraikitra ny dingana rehetra momba indrindra ny fitsarana ny fanadinana Bepc. Ivoaka mialohan'ny faran'ny herinandro izao ny valim-panadinana Bepc efa eo amin'ny dingana izay anaovana ny transcription na ny fandikana ny noty anatin'ny solosaina ireo tompon'andraikitra ny fitsarana ny fanadinana Bepc. Antenena ho vita raha-pitso ny nambaran'ny tompon'andraikitra ny fanatanterana ny transcription notin'ireo mpiadina mba ahafahana manao ny délibération ahazona mamoaka ny listin'ireo mpiadina afaka amin'ity fanadinana Bepc ity. Arakaraky ny mpitsara ny taratasy mpanadinana ho hatrany nambaran'ny tompon'andraikitra no ahafahana mamaritra ny noty ambany indrindra amin'ny délibération. Mahakasika izany noty izany indrindra dia manodidina 9,5/20 ary mety ho tonga hatramin'ny 9/20 no ambany indrindra arakaraky ny fanapahan-kevitry ny mpitsara. Ny tsika zany anatin'ny fanaovana ny transcription efa nanomboka omaly zany dia mitohy ny asa zao mety mitohy ihany koa raha pitso arakarak'izay avy tany zany no zay dingan'ny transcription zay dia aorian'ny transcription dia miroso amin'ny délibération zany ny correcteur dia rehefa vita ny délibération dia avoaka moa zany listin'ny mpiadina afaka. Raha ho an'ny sisiko Antananarivo ville dia eo amin'ny 5,7 ireo mpiadina hoy ny tompon'andraikitra ary nitsinjara tamin'ny fitoeram-panalana fanadinana 1/30, 7 kosa ny centre de correction na ny fitoeram-pitsarana ary 500 ireo nanatanteraka ny transcription izay mety haharitra hatramin'ny raha-pitso.